Miarahaba antsika rehetra manaraka an'ity vidéo ity androany indray ny atoroko anareo dia ny fanokafana compte Spotify for artiste. Maro marina na dia efa MP tamiko nanontany an'izay dia atoroko anareo ny fanaovana azy. Tiako lazaina fotsiny tsy vita anatin'ny iray andro ny fanokafana an'ilay compte fa mety mi-prendre 2 semaines na 3 semaines eo eo na mety ho amban'izay aza. Miankina amin'ny plateforme de distribution ampiasainao. Dia ny zavatra ilaina rehetra izany voalohany indrindra mila manana compte Spotify tsotra ianao. Dia faharoa mila manana compte aminà plateforme de distribution. Misy karazany maro ny plateforme de distribution. Misy ny distributeur gratuit ohatra ny RouteNote na Tunes, dia misy ny payant ohatra hoe TuneCore na distrokid. Fa ho anahy manokana ho anahy manokana dia ilay gratuit no ampiasaiko, RouteNote izany no ampiasaiko. Dia atomboka antsika mamokatra compte Spotify raha toa ka mbola tsy manana. Misy an'ilay hoe s'inscrire dia tonga ao ianao dia mampiditra ny adresse email anao. Dia mamorona mot de passe ianao avy eo. Ho anahy manokana efa manana an'ity, efa navasokatra compte Spotify dia tsy manokatra intsony. Fa rehefa manao inscription nareo dia mangataka izy eo mangataka anao. Dia ilay nom tonga dia pseudonyme no ataonao eo fa tsy anarana lava. Izany hoe tonga dia nom d'artiste anao izany no atao. Dia manaraka an'izay mamorona compte RouteNote. RouteNote mantsy no plateforme de distribution ampiasaiko. Dia mitady RouteNote sur Google ianao dia miditra amin'ity routenote.com ity. Rehefa tafiditra ato amin'ny RouteNote ianao dia misy an'ity hoe get started ity. Avy miditra ao ianao dia fenoanao ny formulaire rehetrarehetra. Eto ny nom username tsy asiana espace ohatra hoe Mister Chef Musique. Dia mampiditra adresse email. Vita izay dia mampiditra mot de passe. Avy mampiditra ny mot de passe dia misy an'ity hoe security question ity, question de sécurité izany. Ohatra hoe who is your favorite band musician. Dia ny valiny ataoko eto ohatra hoe barinjaka ohatra. Dia mila tadidinao izany iny question de sécurité iny satria ilaina iny amin'ny raha toa ka asain'ireo hoe mi-récupérer compte na ohatra na tsy tadidiny mot de passe. Dia cocher ireto je ne suis pas un robot. Dia sign up. Dia vita izay dia mandefa activation link par email zareo dia confirmenao iny avy eo. Dia misy lien d'activation nalefan'zareo amin'ny email dia sokafana iny lien nalefan'zareo iny. Dia rehefa valide ilay compte dia miverina manao login ianao avy eo. Dia averinao ampidirina ny username sy ny mot de passe. Dia ny tena important mila tonga dia efa manana hira izany ianao, hira alefanao. Izay vao afaka manokatra compte Spotify for artiste. Satria amin'ilay anao mi-upload hira iny mantsy no sady manokatra an'ilay compte ianao. Rehefa tonga ato amin'ny RouteNote dia misy an'ity hoe your account ity. Dia profil préférence. Afaka modifienao ao daholo ny setting-ny login. Dia amin'ny dito profil ato raha toa ka hanampy ny nom sy ny prénom. Tsara izany fenoana ihany toy ny anona ireto, toy ny anona tony ireto formulaire ireto satria mba ha-confirmer tsara ny compte-nao sady mba hahamora ny vérification rehefa mi-upload hira. Amin'ny band na artiste name aty ny pseudonyme-nao no atao ato. Dia website, site web raha toa ka manana ianao. Dia label na management raha toa ka manana label. Dia how did you find us ny fomba nahafantaranao ny fisian'ny RouteNote. Dia social media ilaina be ity rehefa
Rehefa mireklame ny compte Spotify for artiste ianao satria mila information tous zany ilainy zareo zay vao afaka confirmer ny compte-nao. Amin'ny Facebook ato ny lian'ny page Facebook-nao na compte Facebook-nao, Twitter, Google, SoundCloud de YouTube. De soratanao eo daholo zany ny lian'ny compte-nao rehetrarehetra. Ahoana ary ny atao rehefa i-upload hira amin'ny plateforme. Miditra amin'ity distribution aty ianao de create new release. Rehefa tafiditra ao de misy an'ity hoe UPC hoan'ireo ty, ty tsy fenoana, ty tsy voatery fenoana, de release title, ty ny titran'le hira. Ohatra hoe ataontsika exemple ohatra hoe yesterday ny titran'le hira alefanao, create release. Misy an'ireto information itony tsy maintsy fenoana daholo. Album détail, details, détail mahakasika le album na le hira alefanao, de language anglais. De eto ny titran'le izy anglais na zay languen'le hira zany, titran'le hira. De album version ty ataoko ny titran'le hira ihany eo. Et does this release contain cover versions? Ty indray raha toa ka cover le hiranao de atao yes, fa raha toa ka hira tsotra de atao no. Et compilation album, hoe hira anatin'ny album ve le izy sa hira tsotra fotsiny? De ity moa zao hira tsotra fotsiny de ataontsika no. De amin'ny artiste name eto amin'izay eto ny nom d'artiste anao no atao. Na mbola tsy manana compte ianao de tonga de soraty eo foana ny anaranao. Mr. A fa ohatra. De misy lista maromaro miseho eto ka raha toa ka mbola tsy manana compte ianao de ty create new profile ty no ino kitianao. Vita izay de raha toa ka misy artiste hafa ohatra hoe mi-collaborer aminao de atao amin'ity add artiste ty. De safidianao eto hoe inona ny anjara asany, hoe primaire sa featuring sa producteur izy sa DJ sa remixeur. De soratanao eto ihany koa ny anarany ohatry ny nanaovana an'le teto ambony teto iny ihany. De composeur ty ny compositeur, nom sy prénom-ny compositeur. De does this release contain lyrics? Raha toa ka misy parole le hira de atao yes, raha toa ka tsisy de atao no. De raha toa ka yes de soratana eto ny anaran'le lyriciste, le olona nanoratra ny parole zany. De genre, ny genre, ny primary genre ohatra hoe ataontsika hoe country ohatra. De ny genre secondaire indray électronique. Genren'le hira zany no ataonao eo. De composition copyright, anaran'ny copyright. De sound recording copyright indray ny studio nanaovanao ny prise de son-n'le hira. Na tsy voatery raha studio raha toa ka tsy nataonao tamin'ny studio izy fa afaka ataonao ny anaranao fotsiny eo, pseudonyme-nao. De record label name, nom-ny label. Raha toa ka tsisy label de tonga de ny anaranao fotsiny koa no atao eo, tsy maninona. De originally released, ty daty ivoahan'le hira zany io ny daty tianao hamoahana le hira zany no ataonao eo. De misafidy ianao, ataontsika ohatra hoe ataontsika hoe 30 mai ohatra. De pre-order date, ty ny daty ivoahan'ny pre-save zany ty. Ahafahana pre-enregistrer an'le hira, tsy maintsy ao alohan'ny date de sortie zany misy anazy, ataontsika hoe 27 mai ohatra. De ny sales start date, manomboka amin'ity zany no manomboka monétiser le hiranao. Afaka tonga de ataonao amin'ny date de sortie ihany le izy tsy maninona. De explicit content, hoe explicit sa tsy explicit le hiranao sa cleaned version. Rehefa feno ireo formulaire rehetrarehetra ireo de ataonao save and continue. Vita izay étape voalohany izay de mila mi-ajouter audio amin'izay ianao amin'ity add audio ty. De eto ambony eto misy an'ity hoe we accept high quality MP3 320 kilobits par seconde 44,1 kHz na FLAC 44,1 kHz. Tsy maintsy ireo zany ny qualité-ny ireo zany format hiranao zay vao accepter. Raha tsy manaraka an'ireo le izy de tsy mety. De ny anahy zao MP3 320 kilobits par seconde no alefako. De ny track title, de browse computer, tady anazy.
avy uploadaina ilay izy dia miandry an'ity chargement ity. Rehefa vita upload ilay izy dia afaka mi-ajouter hira hafa ianao raha toa ka album ilay avoakanao. Fa raha toa ka tsy album kosa dia avelonao amin'ny hira anankiray iny ihany ilay izy dia save and continue. Na tsy voatery hoe album fa ohatra hoe version anankiroa, ohatra hoe version extended mix ny iray dia ny iray version original mix. Dia afaka ajoutenao amin'ilay teo iny. Dia track name, titre version, ton titre ny ihany eto. Dia track number, numéron'ilay titre avelako amin'ity ity. Dia tsisy kitihana atao rehetrarehetra iny avelonao amin'io ihany fa tsisy kitihana. Dia ataonao save and continue. Vita izay dia ataonao I'm finished. Dia ny étape manaraka indray artwork, izany hoe ny pocheten'ilay hira izany. Dia ireto daholo ny guide-ny pochette tadiavin'ny zareo. Tsy maintsy 3000 x 3000 ny résolution-n'ilay sary izay vao mety. Dia mila qualité professionnelle, moins de 25 mégas ilay izy. Dia couleur RGB, color space. Dia ireto indray tsy azo atao, tsy azo atao lien URL anao site web, tsy azo atao information na contact, tsy hisy information na pricing, image misy copyright sy ny sisa sy ny sisa. Dia ato no mi-uploader anazy. Ity izao ny ataontsika an'ity ny pochettentsika ohatra. Dia miandry ny chargement. Dia vita ny chargement'ilay pochette dia midina aty ambany ianao dia save and continue. Rehefa feno daholo ireo étape ireo dia misy an'ity manage stores ity. Ity izany hisafidianana hoe aiza daholo ny service de streaming andefasanao an'ilay hira. Misy an'ity hoe select all stores ity, izany hoe tonga dia alefany amin'ireo service de streaming ireo daholo izany ny hiranao. Fa afaka désélectionnenao ilay izy, avy eo sélectionnenao manuellement hoe ireto daholo no plateforme tianao hanasivana an'ilay hira. Dia Spotify izao tsy maintsy ataontsika anatiny. Dia afaka alefantsika amin'ny iTunes sy Apple, Amazon, Deezer, SoundCloud, Facebook, TikTok. Ohatra hoe izay iray ohatra ny andefasantsika anazy dia itony tsisy kitihana fa avela amin'ireo daholo, avela amin'ny standard daholo ny pricing. Dia itony koa tsy kitihana ilay territoire itony satria raha toa ka mampiditra territoire ianao dia lasa tsy international ilay izy. Dia save and continue. Feno daholo izay ny étape dia localisation ity tsy obligatoire ity, tsy voatery fenoina. Dia miakatra aty ambony aty amin'izay dia misy an'itony anankiroa itony. Kitihana aloha ity I understand and accept RouteNote term and condition ity. Vita izay dia misafidy anankiroa eto ianao. Raha toa ka hiditra amin'ny premium ianao mandoa $10 isaky ny single, $20 isaky ny EP, $30 isaky ny album, etc. Dia ilay amin'ny distribution premium izany mitazona ny 100% ny royalty ianao, izany hoe 100% ny revenu azonao avy amin'ilay hira izany tonga aminao daholo. Ny ato amin'ny distributor free indray gratuit ny distribution, saingy hoe 85% ny royalty ihany no azonao, izany hoe 85% ny revenu azonao avy amin'ny stream sy ny nombre de téléchargement an'ilay hira. Dia ny 15% abiny ho an'ny RouteNote ny 15% abiny. Dia ilay distribution free ity koa somary elaela kokoa ny vérification par rapport amin'ny distribution premium le payant. Fa distribution free no ataontsika. Dia kitihanao ity complete release ity, saingy tsy ho alefaka moa izany ity fa juste anatoroana anareo ny fomba fanaovana azy fotsiny. Normalement raha tsy nisy olana dia normalement raha ny tokony ho izy dia tokony anatin'ny in review ato ilay hira nalefanao teo iny. Izany hoe mbola en vérification izany ilay izy, mbola mi-verifie anazy izany RouteNote. Dia raha toa ka approuvé indray ilay izy dia tokony hiseho ato amin'ity approved ity. Dia removed from sale rehefa tsy monétisé intsony ilay hira. Dia normalement ianao raha toa ka efa approuvé ilay hira après une semaine na 2 semaines eo ohatra dia mahazo email ohatr'izao avy amin'ny RouteNote ianao. Misy hoe your release has been approved for distribution ity. Dia mahazo message ohatrohatran'izao ianao rehefa approuvé ilay izy.
De dikan'izay zany a, efa miandry sortie sisa iny ataonao miandry sortie an'le hira, miandry sortie an'le hira hivoaka. De heverina kely eto amin'ny RouteNote a, heverina kely eto amin'ny RouteNote a, zany hoe tokony hiseho eto amin'ny section approved ato no misy ny hiranao raha toa ka efa approuvé ilay izy. Raha toa ka efa approuvé ny hiranao sady efa nivoaka tamin'ny Spotify a, zany efa nivoaka zany ilay izy amin'ny date de sortie nampidirinao a, de azonao atao am'zay ny manokatra compte Spotify for artiste. De rehefa hireklame an'ilay compte Spotify for artiste ianao a, miditra eto amin'ny Google, miditra amin'ny page artiste.spotify.com ianao a, de misy an'ity hoe get access ity eto ambony eto. Miditra amin'ny get access io ianao. Vita izay de manontany izy hoe artiste or manager sa label team member, de artiste or manager no safidintsika. De asaina connecter ianao a, connecter amin'ny compte Spotify-nao a, de ampidirinao hoe mot de passe sy ny ampidirinao ny adresse email sy ny mot de passe. De claim an artist profile if you already have music on Spotify, zany hoe raha toa ka efa manana hira Spotify ianao de afaka mangataka accès am'ilay compte am'zay. De ataonao continue. De ity ve ny adresse email anao a, de confirmenao ilay adresse email anao mifandray am'ilay hira. Atao next. De recherchenao avy eo ny URL an'ilay artiste. Ty zao izy ty a. Rehefa avy safidinao iny a, de misy an'le hoe let's go zay no kitihanao. Miditra aty amin'ny RouteNote automatiquement izy a, de mila manao login am'le compte RouteNote-nao ianao satria iny no lié-ny amin'ny iny compte RouteNote-nao io zany a no distributor lié am'le compte Spotify for artiste reklamenao. Vita izay de mi-se connecter am'le compte ianao a. Rehefa tonga ato amin'ny RouteNote am'zay ianao a, de misy an'ity miditra ato amin'ny Spotify for artiste ato de misy hoe claim your artist profile on Spotify instantly. Vita izay de misy an'ity hoe artist name aty a, de soratanao eo ny pseudonyme. De ataonao get access. Vita izay de ataonao continue. Une fois nahazo autorisation ianao a, asaina accepter an'ity authentification ity ianao. De ataonao d'accord ilay izy. Asaina reklamena ny compte artiste anao a, de ty zao izy ity. Atao continue. De redirige automatiquement aty amin'ny Spotify artiste ianao. De mangataka détail maromaro izy avy eo. De sy misafidy country ianao a, Madagasikara, de ny rôle artiste, first name ty ny nom complet-nao no atao eo a, de business email ataovy an'ity hoe same as my Spotify account ity ihany. De cocher-nao ny I agree, de submit. Vita izay a de efa voasokatra zay ny compte Spotify for artiste anao de manana accès am'zay ianao. Eto zao izy ity a, afaka mijery ny home ianao, afaka jerenao daholo ny statistika rehetrarehetra mahakasika ny hiranao a. De azonao jerena ny profilanao de ty zao le hira. Ty zao ny hira efa uploadé tao ty. De afaka modifie-nao zay ny RD profilanao a, afaka ovainao ny photo de profil, afaka ampianao biographie ilay izy a. Eto ny biographie, zany hoe manana accès am'le compte Spotify for artiste am'zay ianao. De raha miverina ianao mankany amin'ny compte RouteNote, de azonao jerena ato amin'ity sales and report ato ny statistika. Zany hoe soratra ato zany ny revenu azonao par stream. De mahakasika ny RouteNote isaky ny le 15 amin'ny volana zareo mandefa ny paiement. Le mandeha amin'ny compte PayPal ilay izy a. De mila ataonao liaison amin'ny compte PayPal ihany koa le compte RouteNote-nao ahafahana mandray ny paiement.
ato amin'ny earnings ato no ahitana ny vola azonao par mois. Ato amin'ito page your earnings ity no miseho ny vola azonao par mois. Eto zany ny mois, dia ny vola azo, dia ny statut-n'ilay izy. Dia izay zany no en général ilay famoronana compte Spotify for artiste. Tsy voatery RouteNote no ampiasainao fa ny anahy manokana io no nampiasaiko. Dia misy deuxième méthode ihany koa, tsy voatery hanaraka an'ireny zavatra be dia be nataoko ireny ianao raha toa ka mandefa submission haniranao amin'ny label ohatra, dia ny label ihany no mandray andraikitra manokatra ny compte Spotify for artiste anao. Dia amin'izay fotoana izay justa zavatra ataonao réclamer an'ilay compte fotsiny sisa. Raha sendra manana fanontaniana dia aza misalasala manontany. Dia misaotra betsaka anao niaraka hatramin'ny farany raha soa.